faly miaraba anao ny tokantrano manaraka ny météo ny sara zao ny zana-bolana misesy hatrany aloha ny fandalovana rindaona toa atsimon'ny Madagasikara ato vokatrizay dia maina hatrany aloha ny andro amin'ny ankapobeny zany efa mety hisy ihany ny orana malefaka indraindray mandalo amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara rehefa avy eo no ahitantsika ny mombamomba izay ny maripana ihany koa mety hidina amin'ny ankapobeny ho an'ny ilan'ny atsinanany avoatany sy ny morontsiraka ny Madagasikara indrindra ny morontsiraka atsinanana moa zany manomboka ny talata sy ny alarobia mety ahitana an'izay ny ambony kosa amin'ny ankapobeny tsy ahitana an'izay fivana maripana izay raha ny toetrantsika roany rapitso vao maraina dia isy ny zavona ho an'ny avoatany fa rehefa misavy zay dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara kosa mandraona ny andro indrindrindra ny faritra Andoia sy ny tendrony atsimo amin'ny faritra Tsimandrefana ary ny any amin'ny faritra Anosy ny ambony kosa dia anjakany masoandro tanteraka ho an'ny rapiso tolakandro kosa indray mandraona hatrany ny andro ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara mitatra hatrany amin'ny faritra Atsinanana izay mety andraondraona ihany koa ny andro ho an'ny faritra Sofia sy ny faritra Alaotra Mangoro ny ambony kosa dia anjakany masoandro tanteraka ho an'ny maripana vovinavina amin'izay rapitso izay manodidina ny 4 ka hatramin'ny 9 ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany raha toka 8 ka hatramin'ny 13 degré celsius kosa ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara ho an'ny ilany andrefana 8 ka hatramin'ny 1.30 degré celsius ny morontsiraka fa mahatratra hatrany amin'ny 5.30 degré celsius izay ho an'ny faritry Betsiboka mety mahatratra an'izay ihany koa aloha ny faritry Sofia ho an'ny andron'ny rapitso izay ho an'ny andron'ny talata mbola hitohy hatrany aloha ny raona amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara izay mety arahana orana indraindray ho an'ny faritra Vatovavy Fitondrany sy ny distriktan'ny Manoro ary ireo manodididina azy mandraona ny andro ho an'ny avoatany ny ambony kosa dia ifandimo ny raona sy ny masoandro na ibalika tanteraka ny masoandro ny maripana vovinavina manodidina ny 5 ka hatramin'ny 13 any morontsiraka zany hoe efa manomboka ahitana fidinana izay ho an'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara sy ny any amin'ny tendrony atsimon'ny Nosy mety isan'izay fidinana maripana izay hatrany ho an'ny tapany avaratra andrefana kosa dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 9 degré celsius ny maripana vovinavina amin'izay talata izay amaranantsika azy ny andron'ny alarobia mbola mitohy hatrany ny orana ho an'ny faritry Vatovavy Fitondrany amin'ny maraina fa ny tolakandro izay mety miakatra kely na mitatra kely any avaratra mamonjy ny faritra Atsinanana ho an'ny ilany atsinanany avoatany kosa dia mandraona ny andro ny tapakandro maraina fa misava ihany andro ny ambony moa zany mijanona maina hatrany ny andro raha ny maripana vovinavina amin'izay andron'ny alarobia izay dia eo amin'ny 19 any avoatany mety ho tafidina hatrany amin'ny 9 degré celsius kosa ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny ary ny any andrefana dia mahatratra hatrany amin'ny 18 sy 19 degré celsius ny maripana vovinavina amin'izay andron'ny alarobia izay ny météo tsika tamin'ny tian'io ty raha pisy ndray fotoana manaraka